zavatra atao androany moa zany dia lay congrès fahentina ny fikambananareo dokotera sy mpitsabo mpiasan'ny fahasalamana ny aretin'ny ratsambatana manatin'izay aretin'ny ratsambatana zay ny azona mosina ny soroka ny sandry ny latosandry ny tanana ny fe ny ranjo ny tongotra ny antony izy io a dia efa fanaona isa taona mba dia ilazana sy ampitana amin'ireo mpiara-miasa moa zany sy ny mpianatra ihany koa ny zava-baovao fara no mahakasika an'izay hoe fitsaboana zany hoe ny fivoarana zany a eo amin'ny fitsaboana ny aretin'ny ratsambatana zay voatonona teo ny aretin'ny ratsambatana moa zany eo anatin'izany ny aretin'ny taolana rehetra ny mofo a ny ozatra varotaolana ny tanjona faharoa dia ihany koa ny fampizarana ny traikefa satria reo mpitsabo reo a dia miparitaka ihany koa manerana ny Madagasikara dia mba hifampizarana iny ny zava-misy any ahoana ny fitsaboana iny ny aretina maro izay mety tsaboana sy ny sisa manahoana ny vokatra azo amin'izany dia zay koa zany a mba hifampizarana eto ary ny zavatra fahatelo ihany koa moa dia fotoana anankiray mba hifanariserana fotoana manokana hifanariserana amin'izay hoe samy mpitsabo ny taolana ny mofo ny ozatra ny vanitaolana zay hifanariserana ihany koa amin'ireo hoe mpivarotra sy mpivarotra fanafody sy ireo kojakoja ilainay a entina tsabo sy mikarakarany ny aretin'ny vanitaolana sy ny ratsambatana no dia maro karazana ny fantatsika sy ny akaiky indrindra angamba dia ny fahatapahan-taolana io zao dia avy amin'ny dono fa misy ihany koa ny aretina ny vanitaolana na ny taolana na ny mofo azo avy amin'ny microbe voaty ny loto eo ihany koa ny mamiatana izay mahazo na ratsambatana reny zany ao anatin'izay hoe aretin'ny vanitaolana zay tsaboana sy afaka tsaboana izay eo ihany koa no hoe rehefa mitombo ny taona miavizaka ny vanitaolana dia miasimba dia reny koa zany efa afaka tsaboana sy tsaboana ary tafiditra ao anatin'izay aretin'ny ratsambatana izay eo miresaka sifra manao ny fampitahana hoe raha ohatra hoe ataontsika hoe mipapaka fotsiny firisan-jato tapaka ny manatona tena spesialista firisan-jato no mandeha ny fomba anao sarotra ny amaly amin'ny tsipoliany hoe firisan-jato no manatona ny spesialista satria zay zany a na dia hoe manontany ny marary ihany a dia mahafantatra hoe misy ny manao ny fitsaboana ara-pomban'azana fa misy ihany koa ny manatona ny hôpitaly ny antony nefa dia ampirisihana ihany ny olona hanantona ny hôpitaly satria araka ny nambarako teo a dia efa misy ny manam-pahaizana manokana ny anatra amantonany an'izany hoe aretina ratsambatana zany izay mahalala amin'ny tsipoliany ny aretina ratsambatana sy ny fomba fitsaboana ary reny fomba fitsaboana reny koa nefa dia tsara marihana ihany fa betsaka ny zavatra hoe novaina efa fahakolantany tao anatin'ny fomba fitsaboana hatramin'izay no atsaraina sy no porifona ara-tsiantifika dia zay zany no entinay mitsabo sy mikarakara ny marary fa ny azo lazaina aloha amin'izao fotoan'izao raha mahakasika ny fatapahana dia tsy mitsahamotombo misy tapaka io satria betsaka ny ozam-pifamoivozana betsaka ny maratra noho ny ady noho ny amamona noho ny korotana maro isan-karazany iresinao tena bisika mety ho azo zay le avy amin'ny fitsaboana tsy manaraka ny fenotaratsy ny zavatra mety mitranga rehefa tsy manaraka ny fitsaboana manaraka ny fenotaratsianza zay dia mazava ho azy aloha tsy fahafantarana ilay soritra aretina raha izay ka rehefa tsy fantatra ny soritra aretina dia mazava ho azy iono hiaretina ary hiaratsy zay ny zavatra voalohany dia mety mefara amin'ny fahafatesana tia matetika hoe fanaintainana kely amin'ny vanitaolana na amin'ny taolana dia orona dia nefa iny izy ho mamiady amin'ny taolana ka rehefa mivonto be sy rehefa mihitatra any amin'ny avokavoka sy any amin'ny aty zay vao tonga manatany ny hôpitaly dia amin'izay fotoan'izay tsy dia misy zavatra azo atao firy intsony ohatra zay ny tapaka raha entina makany mpanotra dia mety mitohy tokoa ny taolana satria le fitoizan'ny taolana raha ny tena marina ara-boajanahary kanefa tsy mitohy araka ny fotoany endrika nanaovana Andriamanitra azy a dia mety misy fiantraikany zany eo amin'ny vanitaolana sy amin'ny fihetsika mety azon'ilay olona atao ary koa ndraindray dia ny zavatra hitanay any amin'ny hôpitaly satria misy tsonorora ihany entina manotra fa ny taimbolontsoloza ny menapomby sy ny zavatra maro isan-karazany dia ndraindray lasa misy fery tapaka misy fery dia manotra dia lasa tratrany microbe dia lasa simba tanteraka sy taolana sy ratsambatana